Tovolahy miisa telo ny aranoto no nahavoasaringotra fefy azo iray voalaza fa teo ambony tatatra teny andrano mahery akoron-drano. Notapahin'ilay tovolahy iray niara-mbony ho azy io ka nivoaka avy hatrany ireo mpivady tompo-trano. Rehefa lasa nefa izy telo dia niantso vonjy izy mivady ary niverina avy hatrany ireo tovolahy raha vao nare izany. Notsindrin'ireo mpivady tamin'ny zava-maranitra teo amin'ny ekipy nefa ny tovolahy iray nentina namody toeram-pitsaboana saingy tsy tanany ainy. Miala avy any le rahalahako zany ile niara-mbony io dia voasaringotry le hazo teto. Dia normal be izy voasaringotry ny hazo dia nitapahany le hazo. Dia izay nahatonga an'ilay olona tato amin'ity trano maity mivoaka ry zareo izay le bandy kely efa lasa nody. Dia après an'io ohatrany hoe niady mivady izy dia ny lehilahy moa tsy mahazaka an'izany hoe io misy olona miantso vondo hoe vehivavy dia miverina ry zareo. Le bandy kely avy nisaritany hazo teto dia miverina ry zareo. Dia après an'iny le bandy ka izany efa vonona ny amono mihitsy miaraka amin'ny fiera sisy sa hoe antsy sa hoe inona iny tsy haiko mazava tsara fa vao nanao afasafasa zany dia nitsondromony tamin'ny antsy etsy amin'ity coin kely itsy. Dia le bandy moa zany anahy zandrinay mbola nahatohatra mbola nanao raisaray tao ambadika tao dia nanana avantage moa zany le bandy mbola nananindrona ny antsy ndray mandeha tsisy heritsony le anamanay izay no nahafaty anazy. Tsy nanaiky ny mpiara-monina sy ny mpiray vodirindrina tamin'ilay tovolahy maty fa nangataka ny anolorana azy ireo amin'ilay navandoza. Nodoran'izy ireo ny trano sy ny moto an'ilay tovolahy namonina faty olona ary nitota eny amin'ny trano lehibe iray tsy lavitra teo izay voalaza fa avan'ilay navandoza ny tora-bato sy ny orakoraka. Tonga tena nitoerana ny mpitandro ny filaminana sy ny solombavam-bahoaka ary ny delege ny boriboritany fahatelo nandamina ny raharaha alina. Nanamafy ny solombavam-bahoaka tamin'izany fa tsy jerena tavan'olona ny fandraisana andraikitra ka nampiakarina ny raharaha teny anivo ny mpitandro ny filaminana. Ademni PCR apitso
makasika le volon'olona tsy izay rehetra no mijoro fa isika rehetra mijoro rapitsy raha ny vaovao samy hafa sy ny fanamarinana nataon'ny olom-bavam-boaka androany dia feny amin'ny BC anosy ireo voapanga amin'izao miantso ny mponina ny ranomahery ny tenany ho tongy efa tonga taty moa zay a dia efa nisy tompon'andraikitry ny polisy pirenena chargé de l'enquête nandray anay ary efa ao anatiny ataontsika hoe fanadihadiana lalina zay olona rehetrarehetra voatonina ao anatin'ny PV a sy zay olona rehetrarehetra voasarivotra ao anatin'ity raharaha ty a ry zareo am'izao fotoana zao a ary efa misy ihany koa ny olona voatazona ao amin'ny cellule ao zany a amin'izao fotoana zao ny azo lazaina zany dia hoe na ny polisy nasionaly a na ny teny anay a dia tsy hitazapotsiny a amin'izao zavatra mamoetra sy volon'olona izao a fa maso matoky zany mponina ny tafakery indrindra ny ao amin'ny tanàna ny ankolona an-dranomahery a fa tsy hipetrapotsiny izay a tsy hitazapotsiny a fa anara-masolatra andrasana ny toy